fa le merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy izay tonga eto indray amin'ity andron'io ity manao ny fiadanan'ny tompo aminao. Takizay ihany koa amintsika izay manaraka mivantana, tsy voatery an'io lahady ihany koa nefa fa mety amin'izay fotoana rehetra ahafahanao manaraka an'izao hafatra anio izy izao. Fiadanana ho anao. Faly aho mahita anao androany. Tsy fombafomba izany fa tena faly ary tsy miankina amin'ny hoe iza ny eo na iza ny tsy eo fa zay eo ny aho dia mahafaly ahy. Dia faly ihany koa hifampizara aminao anio Atao boky Romanina ato tsy tiany Toriteny fa mba tiako zaraina kely aminao aloha voalohany indrindra. Sakafo kely Romanina toko voalohany. Romanina toko voalohany dia lasa iza le izy. Romanina toko voalohany andiny faraka ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy, ao ianao ve aloha fa maniry ahitanareo aho, anomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba hampaherezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako amporisihina aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Amen. Azonao ve dika zany? Osy Paoly miresaka hoe za te ahitanareo satria te anome fahasoavam-panahy ho anareo. Fa rehefa avy eo le izy mivadika le resaka. Eo zany aloha ohatra ny hoe avaty amin'ny Paoly misy zavatra omena an'le olona. Fa kay le izy tsy avy any amin'ny Paoly misy zavatra omena an'le olona, fa le olona ihany koa amin'ny alala le fanomezan'ny Paoly dia mandray zavatra Paoly. Zany antsika mihaona tahaka izao dia tsy za ihany mahasoa ny fanahinareo fa ianareo mahasoa ny fanahiko. Ampahiresy kely le namanao mahasoa ny fanahy pastery ianao hoe. Maniry koa mba hasoa ny fanahiko ianao hoe. Amen. Dia na dia tsy eo ary no verset antsika dia tsy mifanalavitra amin'io ny resaka fampizarantsika androany. Taovaka itsika ty teny ty ary Korintianina faharoa toko fafito. Korintianina faharoa toko fafito. Dia ny andiny fadimy no andeha hojerentsika. Anomboantsika azy moa zany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay dia tsy nisy iaina ny nofinay. Fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra. Dia velany nisy ady tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionona mmpandefitra no efa nampionona anay tamin'ny nahatongavany Titosy. Ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa. Raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo sy ny fahazotoanareo hanaika ka dia maika ny faly aho. Fa na dia nampalahelo anareo aza tamin'ny epistily aho dia tsy manenina intsony na dia efa nanenina ihany aza teo. Fa fantatro fa efa nampalahelo anareo zany epistily zany kanefa vetivety ihany. Dia ny faraka ambin'ny folo. Fa indro zany nampalahelovana araka n'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahasotoana manao ahoana tao aminareo. Eny, felatsiny manao ahoana, fatezerana manao ahoana, fatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotom-po manao ahoana, famaliana ny ratsy manao ahoana. Tamin'izany rehetra zany dia nampiseho fahadiovanareo ny amin'izany raharaha zany ianareo. Amen. Bon, io teny io moa zany tantara ilay lehilahy tratra ola tanana ny jangajanga. Tezitry Paoly tamin'ilay resaka fa
na izanaty zany tsy ny Toriteny rehetrarehetra no tafiditra tao anatin'le rarafa nisy sasatsasa fotsiny ihany dia izay nahatonga niny resaka malahelo iny fa zavatra ifampiresantsika androany a dia tena relation fifandraisana eto niveau fanompoana ao anatin'ny fiangonana eo anatrihan'io zavatra io. Zavatra tiako zaraina aminao raha lasina bavy a rehefa mamaky baiboly isika dia ny zavatra mila haitsika tsara ny manavaka azy dia tsy mitovy velively ny fiainana tao amin'ny fanekena taloha sy ny fiainana amin'ny fanekena vaovao. Tsy mitovy ny Israely ara-nofo sy ny olona kristianina ara-panahy. Satria maninona ny anankiray araka ny nofo dia ny anankiray araka ny fanahy. Tsy mitovy sakafon'ireo dia tsy mitovy ny fomba nitondrana an'ireo. Zay ny mampatonga rehefa mifampizara aminao eto niveau fanompoana amin'ny 5 isanjato ny fotoana dia fampianarana avy any amin'ny fanekena vaovao, avy any amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly no tena hoentiko aminao, fa fanampiny fotsiny ny any amin'ny testameta taloha. Satria ny testameta taloha dia fifampitondran'i Jehovah sy ny Israely, fa ny fanekena vaovao fifampitondran'i Kristy amin'ny fiangonany. Amen. Rehefa mamaky sika ny tantara io sy ilay romanina ny zaraiko taminao teo dia ny zavatra hitantsika dia zao, misy fifamenona eo amin'ny Paoly sy ny olona izay entiny. Zany hoe la kristianina, lay olona izay nitoriana filazantsara, lay olona izay nandray ny filazantsara, na dia tsy élément actif ao anatin'ny fiangonana fa ilay atsotsika hoe mpino fotsiny amin'izao dia misy zavatra ka entiny zareo. Tao amin'ny tantaran'ny testameta taloha mizara anankitelo mazava tsara na anankiroa mazava tsara ny olona ao amin'ny testameta taloha. Ny anankiray voalohany a dia ny Israely sarambabem-bahoaka, ary ny faharoa kosa dia ny mpanompon'Andriamanitra. Zay sarantsika anankiroa, ny mpisorona sy ny mpaminany, na ny mpisorona sy ny mpanjaka, na ny mpisorona sy izay élément ampiasain'Andriamanitra. Ireo moa zany no tena mifandimby teo, ny mpaminany sy ny mpanjaka. Rehefa mamaky ny baiboly isika dia ny zavatra hitantsika ao anatin'ny tontolo izay niainan'ny Israely sy ny tontolo izay niainan'ireo mpanjaka niaraka tamin'ireo mpanjaka ireo dia zao, samy manana ny fiainan'ireo. Tsisy fampitondram-bavaka izany ireo, tsisy fanohana izany ireo, fa Andriamanitra momba ny Israely dia Andriamanitra momba ny mpaminaniny sy momba ny olona izay nirahany. Fa maninona ao anatin'ny baiboly no misy resaka hoe ohatra zany tsotra be ao anatin'ilay tantara hoe misy amin'ny Mosesy izay nanota, dia rehefa manoto Mosesy dia tsy azon'izaniza tenenina, tsy azon'izaniza hitsy, fa zay manitsy azy dia voakapoka. I Miriama mpaminany vavy, i Arona mpisorona, rehefa niteny amin'ny Mosesy dia lasa boky Miriama, dia ny fona ho amin'ny Miriama Mosesy dia zay verina ny hoditrany. Satria le relation mihitsy no tsy mitovy aty amin'ny fanekena taloha sy ao amin'ny vaovao. Ny amin'ny fanekena taloha tsisy fifandraisana mihitsy ireo olona ireo, fa samy manana ny fiainan'ireo olona ireo. Eli dia velona foana, tsy nisy hitanao mihitsy ny ao amin'ny tantara azonao vakiana mpanjaka voalohany 7:20, 8:20, 9:20. Tsy nisy vanim-potoana mihitsy tao ka nilany Eli ny fireneny Israely. Tsisy ilany an'izany. Tsy nisy tamin'ireo olona ireo nanatitra sakafo azy, tsy nisy tamin'ireo olona ireo nanatitra rano azy, tsy nisy tamin'ireo olona ireo nanakarama azy, fa Jehovah ny mamelona ny Eli. Dia samy manana ny fiainany ihany fotsiny izy rehetrarehetra. Jerenao Elisa, tsisy resaka ninninna. Tonga David, tsisy resaka ninninna. Fa Andriamanitra no mikarakara amin'ny mpanompony, ary ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tsisy nentin'izaniza ambavaka, tsisy relation na inona ireo olona ireo. Tsy haiko raha azonao kely aloha amin'izao voalohany zao zavatra izay fampiresahako na tsy. Azo kely ve ahofahofay moramora fotsiny tananao ohatry ny avoko kely ihany aloha. Tsisy relation le izy, azonao,
fa samy manana ny fiainan'ireo olona ireo. Fa ny fiainan'ny olona ao amin'ny Kristy kosa dia tsy mba tahaka izany. Fa ny fiainan'ny olona ao amin'ny Kristy dia mifamatotra. Maninona tsara? Miverintsika amin'ilay Romanina toko voalohany teo. Amin'ny voalohan'ilay resaka dia zao, za manana zava-panao anareo izy Paoly. Fa zao tsy mandeha rery ilay zava-panao omeko, fa rehefa omeko ianareo dia misy miverina aty amiko. Zany hoe raha tsy omeko ianareo dia isy impacta aty amiko ilay tsy fanomezana anareo. Dia miara-tsy mitombo finoantsika. Azonao ve hatreo? Miara-tsy mitombo finoantsika. Elisa sy Davida sy ny sisa rehetrarehetra tany amin'ny testameta taloha. Nanao inona izy ho an'ny zanak'Israely na tsy nanao inona izy ho an'ny zanak'Israely, mety foana ny fiainany. Zanak'Israely tsy mitondra ny ninona ho azy zany. Jehovah miantso azy, Eli, ndao ianao iona amiko any tendrombohitra Horeb, za manakambara aminao. Elisy, mandehanandray ianao any anatin'ny tranon'ilay vehivavy Sonemita. Eli, mandehana ianao any anatin'ny tranony ihany. Ndany ianao makary, ndany ianao makatsy, entre atsika sy ianao ihany ty reto Israely reto mila ampodiana fotsiny reo, fa tsisy relation. Tsisy fifandraisana, tsisy fifamatorana, fa samy manana amin'ny fiainany, manatanteraka amin'ny mission-ny fotsiny Eli, tsy ireo olona ireo manakarama azy, tsy ireo olona ireo manasoa azy, fa Andriamanitra ny manao izay tokony ho atao. Midika an'izay, rehefa tsy manao ninina ho an'ny Eli nareo, tsy manana compte à rendre ho anareo ihany koa izy. Tsisy facture mila asehonareo, fa raha manao zavatra tsy mety Eli, anasy izy zany. Zany ny fifandraisan'ny testameta taloha. Anasy izy zany. Mimpanomboka eo, mpaminaniko eo. Zay mikasika an'io, mikasika ny anak'Andriamasoko, zay ihany no ananan'io compte mila hoentina. Fa atao amin'ny fanekena vaovao dia tsy mba tahaka izany. Fa hozy izy ny teny Jesosy, ray ihany. Ray ao mangataka ao an'izy ireo. Mba maninona? Mba hoe ray ihany izy ireo. Tsy misy hafa. Tsy misy toepo hafa, tsy misy toepana hafa, fa iray. Zany iray zany dia mitovy ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra. Tsy misy intsony ity ihanina dia ity ihanina. Hafa ny fitondrana ao an'ireto Israely ange ao amin'ny tantaran'ny iza moa ny anaran'ity re Nomery ngamba ny toko 7:30 ngamba misy an'izay tantara zay. Na toko 7:10. Misy tantarana lehilahy anankiray zay, mivoaka ny didy sy ny lalàna, manomboka izao nareo tsy mahazo miasa intsony rehefa sabata. Zay zay nanjoan'ny tia-namana anankiray ty, fa mivoaka izy ny andro sabata. Tsy haiko hoe adinony ve ny nakakitay tamin'ny andro zoma, dia mivoaka izy ny sabotsy, nanangona kitay. Rehefa avy nanangona kitay izy, trotrony soma tsara dia lasa izy nody. Hitan'ny olona, fa ahoana tia-namana ty no mitondra kitay andro sabata, dia nentin'ny olona tany Mosesy, ahoana nanaovana an'ity? Fa izy ny nakakitay tamin'ny andro sabata e. Tsy tamin'ny Mosesy atao dia nanontaniana Jehovah, inona no tokony atao Jehovah? Teo izay izy ny tenin'Andriamanitra, voaka voay eo ivelan'ny tanàna dia aoka ho toraham-bato. Nanangona kitay izy voatora-bato. Nefa reto lazaina fa mpanompon'Andriamanitra sy mpaninan'Andriamanitra reto i Mosesy vao avy nomena didy amandalana teo anao Mosesy dia teneno amin'ny zanak'Israely tsy mahazo manambady Girgasita ireo, tsy mahazo manambady Sonemita ireo, tsy mahazo manambady zay misy hita rehetrarehetra ireo, Kananita, Jebosita sy sisa. Amen, hozy izy Mosesy, satria izay fomba fiteny tamin'izany. Amen, naoka ny Israely rehetra anao hoe amen, amen nozy ny Israely. Vity ny amen, lasy Mosesy nakavehivavy Kosita ho anazy, gaga ny firenena rehetra hoe fa inona ary ny tenen'ny Mosesy teo. Fa ngatsy hoe zay misy hita rehetra tsy azo alaina daholy, tonendrangato naka Kosita, fa tsy azo ny tenen'ny Mosesy, fa relation anisy Andriamanitra zany. Zay ny testameta taloha. Atao fanekena vaovao, isika tsy mba tahaka izany. Jerenao metantara anankiray, androany zany te ilaza aminao inona ny zavatra tiana hifampizarana amintsika amin'ity androandroany ity. Ny importance atsika zanak'Andriamanitra eo anivon'ny ankohonan'Andriamanitra. Amen. Ny importance ny mazava-dehibe anao eo anivon'ny ankohonan'Andriamanitra. Na maka ny Baiboly dia mijery ny tantara rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly.
sy ny zavatra zay nataon'ny tenin'Andriamanitra rehefa vetsika iverina amin'ilay Korintena 2 fa ilaza alohan'ny tantara zay misy. Zay zany ny tantaran'i Israely aloha, Elisa, Mosesy, zay ny resantsika teo. Mindritsika atao amin'ny tantaran'ny fiangonana amin'izay. Ny atao hoe tantaran'ny fiangonana dia tsy manomboka any amin'ny Matthieu, Marc, Luc, John fa manomboka iza asan'ny apôstôly. Any atao hoe fiangonana. Any ihany koa manomboka ny atao hoe fanekena vaovao. Alohan'ny hafatesany dia hozy Jesosy sotroinareo rehetra ity fa ity no rako alatsaka ho an'ny maro ho fanekena vaovao. So natao ho fahatsiarovana. Rehefa nitory ny filazantsara Petera. Rehefa nitory ny filazantsara Petera. Dia nisamborina izy. Dia rehefa samborina izy dia nampidirina tao an-tranomaizina. Ary rehefa nampidirina tao an-tranomaizina izy dia nampiandrasana garda 400. Zany hoe varavarana 7. Zay vao tonga amin'ny Petera. Dia misy garda rola tsiraray avy ao amin'ireo varavarana 7 ireo. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'izay manambara ao anatin'ilay izy. Fa rehefa nisy garda tahaka izany teo anivon'ny Petera. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra laza hoe fa ny fiangonana nahery ny vavaka ho azy. Nahery ny vavaka ho azy. Jerenao rehefa mijerenao dia amin'ny testamenta taloha fa tsy mahita tantara tahaka izany ianao rehefa nisy zavatra nanjony mpanompon'Andriamanitra. Tsisy olona nahery ny vavaka ho azy. Tsisy olona nangataka ho azy. Ny fanontaniana goavana be izay tonga tao an-tsaiko rehefa voagadra Petera dia zao hoe fanga tsy maintsy ny vavaka. Zay vao afaka navoaka Petera. Fanga tsy azon'Andriamanitra tonga dia natao hoe voagadra Petera tonga dia ry anjely tana avoa izy. Mpanomboka io, misy ilako an'io, misy ilany anazy aloha sa tsisy ilany azy. Mbola misy mission Petera aloha sa tsisy mission Petera tsony. Misy mission Petera. Fa maninona Andriamanitra no miandry fivavaka retsy mpinotsotra ao anaty farangisosina. Zay vao miasa. Fa maninona izy raha tonga dia mihetsika dia manatanteraka an'izany zavatra izany. Fa maninona ao anatin'ilay tontolo fanompoana no misy zavatra tahaka izany izay anteherana. Misy olona mahantra ao anivon'ny fiangonana. Maninona Andriamanitra raha tonga dia mampanan-karena azy ireo. Fa angatsy Andriamanitra ny fananan-karena, angatsy Andriamanitra mahay zavatra rehetra, angatsy Andriamanitra mahay mirakla rehetra. Izay anjara tany amin'ny tsy fantatro tsony 8 taona lasa na 4 taona lasa hoe rehefa tonga mahantra ny olona tao anatin'ny eglizy. Fa maninona ny tsy évangile de prospérité sy ny tsy ambaratelo fananan-karena ny torindry zareo. Fa maninona no ny resana ny olona hoe misy sahirana. Dia andaontsika hanome azy satria ilain'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Ary tian'Andriamanitra anompo ny olona tsirairay avy. Raha afaka fotsiny amin'izao Petera tsisy mivavaka ho azy ny olona. Rehefa tsisy mivavaka ho azy ny olona tsy nananam-poany zany zavatra zany ireo olona ireo. Ity tantaran'ny apôstôly Paoly dia mitantara Paoly hoe rehefa nitantara ny fahoriana rehetrarehetra izay nanjo azy izy. Dia niresaka hoe saika nanenina fa toa nalahelo nareo, toa lasa misy fatezerana ny aminareo, toa lasa ohatran'izao ka tsy nanenina indray aho sy Paoly noho ny avy eo. Nahita n'ilay vokatry ny fitantarako ny alaheloko taminareo izay mitondra fatezerana manao ahoana, firehetana manao ahoana, hafanam-po manao ahoana, sotom-po manao ahoana. Inona kay ny zavatra izay mitranga zany ao anatin'ilay izy. Ny toe-javatra rehetra izay miseho eo anivon'ny tsirairay avy dia manokatra opportunité ho an'ny fiangonan'Andriamanitra avokoa. Ny zavatra izay miseho amin'ny fiainako dia manokatra lalana. Ilay izy aloha voalohany indrindra izay mitranga ao anatin'ny fiainako dia mety hitezan'ny tompo ahako. Amen. Zay aloha voalohany zay aloha mazava tsara hitezan'ny tompo atsika tsiraray avy ny zavatra izay mitranga. Misy ny ady dia zay ny tompo ao anatin'ilay ady. Misy manahirana dia zay ny tompo ao anatin'ilay manahirana. Ao anatin'ilay zavatra mitranga rehetrarehetra. Zay zany dia hizara aminao eto tena ilay toeran'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny toeran'ny olona izay zanak'Andriamanitra
tena tsisy hoe ty ambony be tsy mila an'izaniza zany tantara tsy ino amin'ny testamenta taloha tsy mila an'izanizy ireo olona ireo. Zay ny teneniko taminao teo, Eli tsy mivelomin'ny Israely, Elisa tsy mivelomin'ny Israely, tahiny Jehova izy men Jehova zay ilainy rehetrarehetra izy milamina amin'ny fiainany. Fary Paoly sy ry Petera, na dia ny fiaron'akanjon'ny Paoly sy Petera ary ny aliko Petera mahasitrana olona mandalo fotsiny dia sendra lalovan'ny aliko tonga dia mitsangana amin'ny malemy sitrana. Fa lay olona masitrana amin'ny malemy arakaraka amin'ny alalan'ny alokany tsy mahatafavoaka ny tenany ao amin'ny prison. Tsy mahatafavoaka ny tenany ao amin'ny prison. Fa mila inona? Mila vavaka iretsy hafa iretsy. Mila vavaka le élément kely. Tao amin'ny Israely tsisy mivavaka izany. Tao amin'ny Israely ny olona samy manana ny fiainany. Na ny fivavahany zareo ary pèlerinage ny telo isa-taona zay dia samy vita, tsisy mivavaka amin'ny alina zany, tsisy mivavaka amin'ny maraina. Efa taty aoriana tamin'ny andron'ny Romanina sy ny sisa zay hoe ndao tsika anao sinagoga dia mba mivavaka amin'izay isaka sany sabata. Fa zany sabata zany nge fialan-tsasatra satria repos ny asan'izany, fa tsy fandehanana mivavaka tamin'ny Israely. Fa ty amin'ny zanak'Andriamanitra amin'izay, jereo tsara ny importance omen'Andriamanitra tsika fiangonana sy ny importance omen'Andriamanitra anao. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe antongeto fotsiny aho dia hivavaka, antongeto fotsiny aho dia hanao an'izao, dia azo an'izao, dia azo an'izao. Fa isika tena nataon'Andriamanitra mihitsy hifampiantehitra, zay le sary nomeko anao teo, hifampiantehitra, hifandray, hifampitantana, hifampahery. Fa rehefa tsy mahery ianao misy impact aty aminay zany. Ary rehefa tsy mahery izahay dia mila mivavaka ao hampahery anay, fa misy impact aty aminay sy ny harerahanay ny vavaka ao. Amen. Azonao ve zany zavatra zany? Fa reraka ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tsy entinao ambavaka. Reraka ny zanak'Andriamanitra, ny adyrery ny zanak'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azontsika raha lasaina bavy zany zavatra zany. Fotony hoe saina vavaka tsika dia any fotsiny eny ary vavaka ho anao ny azy zany. Ndao ifampitatana zany dia ifampitatana edy Jesosy hoe mangataka aminao an'ity namako ity fa tsy fantatrao mihitsy fa misy impact be amin'io namanao io. Ary nataon'Andriamanitra misy impact be amin'ny namanao io ny vavaka izay asandratrao. Tena navelan'Andriamanitra mihitsy ny Petera hijanona ao anatin'ny prison, fa tena ao anatin'ny alina tsy fantatro tsony amin'ny roa maraina manao alim-bavaka. Jerenao zany toe-posy toe-pana zany. Taontsika zao fampizara mikasika ny mamany rahalahintsika izay marary. Dia tsika zao mety hoe ndao hivavaka dia raikitra fotsiny. Le vavaka zany amintsika ohatrany hoe rehefa elaela manompo ny tompontsika dia ohatrany mandeha ho azy eny fotsiny fiainantsika. Fa androany te hizara aminao mihitsy ny importance anao eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Fa tsy hoe olona anankiray ianao, na hoe tsy olom-bo ositra ianao. Za mantsy ny fomba fitenitsika sy fomba filazantsika. Ny atao hoe ositra nge dia Jesosy velona ao anatinao, ny fanamasina ao anatinao, izay ny atao hoe ositra. Ianao dia olom-bo ositra tahaka ihany koa rehefa nandray ny fanamasina. Fa ianao dia tsy olom-bo ositra rehefa tsy nandray ny fanamasina. Rehefa tsisy fanamasina ianao, tsy olom-bo ositra ianao zany. Ry Elisa ngeny mampatonga azy olom-bo ositra nandray ny fanamasina. Fa tsy hoe manao miracle na manao zavatra spesiala be dia hoe zay natao hoe olom-bo ositra. Zay mantsy ny sary eny anatin'ny saintsika. Hoe rehefa misy olona anankiray vavaka ao amin'ny marary, sitrana le marary, ianao raha tena olom-bo ositra mihitsy. Tena ositra mahery mihitsy ny ao anatinao, fa natao hoe olom-bo ositra nge dia olona nandray ny fanamasina. Ary zao ny tenin'Andriamanitra milaza, ianareo ozy izy dia andray ny fanamasina, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ho an'izay lavitra sy izay akaiky natsoan'Andriamanitra anatona azy. Zany rao no te hizara amintsika ny importance ny fisiantsika tsirairay avy eo anivon'ny tenan'i Kristy. Mba tsy olona spectateur isika tahaka ny zanak'Israely. Misy tarazo angely izy tafapetraka. Zay ny problema ny fitoriana sy ny fiangonana ankehitriny. Ny fangaro ny fiainan'ny Israely taloha sy ny fiainam-piangonana lasa eritreretin'ny olona fa tahaka ny Israely izy, izay miandro fitahiana fotsiny, izay miandro fanasoavana fotsiny, dia lasa mitondra hanina sy fanatitra eo ampisorona mba hazona fitahiana.
fa tsy mieritreritra mihitsy hoe ohatrany ahoana misy impacta eo amin'ny tontolo fanomponan'Andriamanitra. I Paoly tena nanambara mihitsy fa nohony amin'ilay zavatra mitranga amiko. Inona ny zavatra tiako zaraina aminao anatin'izany? Misy zavatra ampitrangana amiko mba hahatonga anao hivavaka ho ahy. Azonao ve zany? Misy zavatra ampitrangana amiko hahatonga anao hivavaka ho ahy. Fa rehefa tsisy zavatra mitranga amiko dia mirearea fa tsy mila ny fivavaka ao. Azonao? Azo natao tsara mihitsy hoe ilay mpanompo lan'Andriamanitra lehibe. I Petera no anarany. Ry Petera. Ianao ny Petera. Eto ambony ity vatolampy ity nanorenako fiangonako ary vavadany tsy fiainatsita tsy aresy azy. Meko anao fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra. Raha mbola niaina testamenta taloha Petera. Tsisy ilan'izay vavak'olona any. Fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra ary nomenako maika fa zay fanalahidy ny prison aminaran'i Jesosy misokatra nareo. Fa tsy mivamy prison amin'ny anaran'i Jesosy. Misy karazan-javatra raha lasana bavy azo ampiasaina ny anaran'i Jesosy. Fa misy karazan-javatra tsy mientina amin'ny anaran'i Jesosy ary fa mila ny fivavaky ny hafa. Mila ny relationko amin'ny hafa, zany mampatonga tsy afaka miolon'olona irery. Ka hoe anaiso ny tompo ty, sa hivavaka ty atokantranoko aty, sa anao an'izao, sa anao an'izao. Misy zavatra tsy tsangana mihitsy ao anaty tokantrano ao. Raha tsy mietry ahako, mietry aho. Dia manaky anao ho ralasiana-baviko. Dia manaky anao ao anatin'izay tontolo izay. Ho kely mila ny fivavaka ao. Zany ny fandehany io raharaha io. Fa nataky ny ahoana herim-panahin'ny olona anankiray tsy maintsy milatsaka izy. Nataky ny ahoana zotom-panahy sy zotom-poan'ny olona ray tsy maintsy milatsaka izy à un moment donné ao anatin'ny fiainany. Ary ao anatin'iny moment iny tena sehon'Andriamanitra mihitsy ny fietrena. Fenao olona taky ny olona rehetrarehetra ihany. Averiko eto le resaka Elisa tsy mila an'izaniza. Tsy mila an'izaniza. Ho avy hanafika azy ny inona moa ny anaran'ity mpanjaka Siria. Iantso an'i Elisa. Sambory zany olona zany. Fa io no mitantara any amin'ny mpanjakan'Israely. Ny planko rehetrarehetra mandehana sambory. Ka Elisa niantso mpanjakan'Israely hoe za fa nanome sopapa foana hatrizay zany indray zao mba mila arovana. Fa raha vao tsy arovanao lasany ihany dia tsy mahafantatra tsony ianao fa resy anady ianao. Fa tsy zany mihitsy le fandehany. Fa Elisa ihany no miresaka amin'ny Gehazy. Zao lazaiko anao, zay momba tsika dia lehibe no zay momba azy. Tonga dia tsy mila an'izaniza. Jereo le zavatra, le comparaison, le fampitahana. Jereo fa tsisy ilany Elisa ny Israely na ny kely ary fa nazy Jehova zavatra rehetra. Tonga dia miresaka fotsiny izy. Tady anapaka ny lohany Eli, Jezebel, tsy any amin'ny Israely mihitsy izy mitady famonjena. Fa Jehova mamonjy azy tsisy atahoranao zany. Zay mitranga rehetra. Fa zasy ianao na saina mifampiantehitra. Mba tsy ho velona ny fanahinao raha tsy misy ahy, ary mba tsy ho velona ny fanahiko raha tsy misy anao. Azonao le izy. Indrindray misy zavatra tsy mety ao anaty fotom-pisainantsika. Ny mpanompon'Andriamanitra apetrakantsika eo amin'ny toerana ambony tsara. Fa ny tenantsika iverintsika fa za dia mandeha moramora eny ihany mety amiko e. Za zay anaraka moramora ety. Za zay mba ohatr'izao ihany, za zay ohatr'izao ihany. Fa raha mipetraka ao am-ponao manomboka androany, fa ny fiasan'ny fivavako dia mahery indrindra. Ianao zanak'Andriamanitra mety voafako malina indray famonjen'i Jesosy. Fa raha mipetraka ao am-ponao zany zavatra zany, mivavaka ianao amin'ny marary, dia miresaka amin'ny tompo ianao Jesosy io rahalahiko io, afaka ianonao direct io. Fa zao, za hivavaka ho azy. Satria ny fiasan'ny fivavako koa misy impact amin'ny olona io. Ny fiasan'ny fivavako mpanompon'Andriamanitra, ny sary eny anatin'ny saintsika ho dia zao, misy ohatran'izany foana, zay le sary taloha zany misy olona ary manambara ohatran'izao mihitsy hoe nareo olo, zay zany le fandehana hoe nareo olo mbo ositra, ohatrany hoe nareo akaikaiky kokoa an'Andriamanitra, ohatrany hoe ianao zany mpanolontsain'ny minisitra dia mba angatahana kely, mba teneny kely monsieur le ministre hoe mba mena audience spéciale hoe fa ohatran'izao.
ao amin'ny tontolo ny fanjakan'ny lanitra raha lasanabavy mitovy ny alavitrytsika amin'Andriamanitra, za sy Andriamanitra sy ianao sy amin'Andriamanitra. Mitovy distance. Matsiaro eto ako ny matematika taloha hoe équidistant, mitovy ny elanelana. Fa tsy hoe rehefa mivavaka dia azo antoka fa azo valiny. Ny ianao mbola hodinihana aloha hoentiny eo fanapahan-kevitry ny comité d'administration raha hoekena ny fangatahanao. Fa isika senao dia napetraka ho samy important. Zay ny tenena ny tenin'Andriamanitra ny boky Petera hoe iza senao dia fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalaina Andriamanitra ho an'ny tenany. Zany ianao io. Important ianao io. Zava-dehibe ianao io. Zava-dehibe ny vavaka izay asandratra ao. Zava-dehibe ny fangatahanao ho an'ny rahalahinao. Zava-dehibe ny fangatahanao ho an'ny hafa. Ary zava-dehibe ihany koa fangatahan'ny hafa ho anao. Fa tsisy olona mahazo miolon'olona irery ao fanjakan'ny lanitra. Dia mieritreritra fa zany tena zao, zany ohatran'izao, zany ohatran'izao. Fa raha tena ao fanjakan'ny lanitra marina dia misy ny fifampiankina an-doha. Ity resaka ity zany tena zay ilay resako taminao teo hoe fa maninona moa ao amin'ny bokin'ny Toriteny faharoa toko fahavalo. Toriteny faharoa toko fahafito ilay vakiantsika teo. Toko fahavalo amin'ny resaka amin'ny Makedoniana. Fa maninona moa ireo rahalahy reo zay sahirana. Le rahalahy Jody, fa maninona ireo raha toriana tsy amba raha telo fananana. Maninona ireo raha toriana loi d'attraction. Ohatr'izao fomba fisotomana an'io izay mamafy kelikely ny jinjainy. Ataovy mamafazy ianao, hitanao ny fitahin'Andriamanitra makatsy makaroa. Fa maninona tsy zany natao am'ireo. Fa maninona no asaina kosa ny rahalahy manao collecte dia ifanampy ao anatin'ilay izy. Miverintsika amin'ilay hafatra teo. Misy zavatra manjoa mba patonga anao hihetsika. Misy zavatra manjoa an'ilay ponina ny Jody mba hanana ny ponina hafa opportunité hanampiana azy. Rehefa ampiana izy dia mihetry, mijanona ao anatin'ny fihetrena. Ary rehefa manampy, ary ilay manampy kosa dia lasa misy fitiavana mitosaka, misy lalana fanity. Fa raha samy mahavita tena ny tsirairay avy, raha samy manao ny azy daholo, samy afaka daholo. Eritrereto fotsiny zany zavatra zany. Marary dia mivavaka ho ahy dia sitrana, ataoko inona vavaka ao. Ianao koa marary dia mivavaka ho anao ianao, sitrana ianao, ataonao inona fivavako. Samy manao ny azy. Dia inona no mitombo? Ny fitiavan-tena. Inona no mitombo? Fiheveran-tena ho zavatra. Inona no mitombo? Fisaratsarana, fitsitokotokoana. Fa rehefa any aminao ny lakileny fandrosoako, tsy maintsy mihetry foana ako, tsy maintsy miafina foana, tsy maintsy manaiky foana hoe tena. Sotra Jesosy. Misy zavatra manjoa antsika. Dia rehefa tsy mitombona tsolo ilay fanontaniana apetrakitsika isaka mihetsika hoe fa inona fahotako Andriamanitra. Fa zavy ratsy noho ny hafa. Afaka nanao an'izany fanontaniana izany mihitsy ny mpino mahantra sasany. Ary afaka nomena izany fampianarana izany. Misy malédiction ianao rahalahy. Misy ozony ianao matoa ny fiainanareo ohatran'izao. Misy an'izao ianao matoa ohatran'izao. Fa Andriamanitra mihitsy mamela ny zavatra rehetrarehetra. Misy ato ataony manana kokoa, dia ato misy ataony sahirana kokoa. Ato amin'ilay sahirana kokoa, mamela n'izany izy hampatonga ny tianana opportunité fafana anasoany ty olona. Avelany ianao arary. Misy aloha fifanarahanareo sy Andriamanitra, misy zavatra tiany lazaina ao ambadika. Fa avelany arary ihany koa ianao mba afako mitondra mbavaka anao, mba ho atao poko ianao. Fa tsisy tsony ny fotoana talata raha milamina be fiainanareo. Tsisy tsony. Zay resana tonga dia mahery be daholo sinona tsony hitondrana mbavaka. Akatony. Okizay. Fa avela mihitsy tsika rehetrarehetra hiatra zavatra. Zay ilay tantaran'i Paoly teo. Navela Paoly
hiaran-javatra mampalahelo azy, mitondra azy amin'ny alahelo. Tena vela mihitsy izy tantara amin'ny Koritiana, dia Paoly noho ny amin'ny ambopo, noho ny amin'ny mahapoly azy, saika mba tsy teny ihany, saika mba tsy taraina ihany, dia nanenina kely izy hoe takizay aho tsy mitaraina ihany, fa to mitondra alahelo anareo le fitarainako. Dia ozy izy Paoly noho ny aveo hoe fa tsy nanenina ihany any taraina ka, satria maninona le fitarainako to nitondra fatezerana manao ahoana, to nitondra famporisihana manao ahoana, to nitondra zavatra maro isan-karazany tao anatinareo. Inona no dika zany? Raha tsy nandalo zavatra Paoly, tsisy ninona nitranga tao am-pon'ireo olona ireo. Fa rehefa mandalo zavatra ny tsirairay avy, voalohany indrindra aloha ianao tsy afaka mipetrapetraka. Zay ny afatro amin'ity androandroany ity, ny antony eona antsika tahaka izao, mba tsy hampatonga antsika ho varim-bariana dia hipetrapetraka dia avelan'Andriamanitra mihitsy misy zavatra mitranga, fa mba hampatonga antsika hiankin-doha amin'ny tsirairay avy ihany koa. Fiarahana amin'i Jesosy, tena mahita mihitsy raha lasanabavy hoe fiarahana amin'ity Jesosy ity tena fanafoanana tanteraka ny ambopo. Raha misy be ambopo dia anontania ho vadiko io, fa raha misy voalohany dia za faharoa, raha tsisy faharoa, raha tsisy voalohany dia za ny voalohany. Fa tena foanana Andriamanitra mihitsy zany zavatra zany, enao ataoko dépendant amin'ny olona ianao, zavatra mamenatra antsika olombelona zany. Ny anankiray fa mamenatra be le hoe maha-olombelona tsotra amin'izao fotsiny, hoe nareo zany dia tsy mahay raha tsy miankin-doha amin'Andriamanitra, fa tsika inge tsy miankin-doha amin'Andriamanitra irery ihany, izay le hoe fekentsika rehetra. Amen. Zay tonga dia tsisy ady-hevitra, amenina mihitsy zany pastera, amenina zany. Miankin-doha amin'Andriamanitra za tena miankin-doha aminy. Fa androany te hampafantatra anao fa ianao ihany koa dia miankin-doha amin'ireo rahalasinabavinao reo. Sika rehetrarehetra dia responsable. Misy ny arerahan'ny rahalasinabavi, za tsy mahazo mametsiny fotsiny. Tsy tonga any anina koa, le olona koa zany dia tena zay vao misy zavatra kely ve dia efa iny dia efa anina indray. Anina indray mitaraina, zany ve dia mampitaraina, mbola aizy zany raha ohatra anay. Fa velan'Andriamanitra le zavatra menjady amin'iny olona iny, mba hivavahanao azy, mba hanomezanao azy, mba hanampianao azy, hizasy anao ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra zany resaka zany, aloha voalohany indrindra. Ozy Petera faharoa toko voalohany 5 izy mitantara an'izany zavatra zany. Any 7 izy miresaka amin'izay, amin'ny finoanareo angambany raha tsy diso ahako any ilay faraparany ihany, dia fitiavana ny rahalahy. Ary rehefa vita fitiavana ny rahalahy, amin'ny fitiavana ny rahalahy, zay hoe amin'ny fitiavanareo ny olona rehetra. Isika sy ianao tena natao hietry mihitsy eo ambany tana maherin'Andriamanitra, fa hietry ihany koa eo anatrehan'ny hafa. Natao hoe fietrena eo anatrehan'ny hafa, fanekena fa mila azy ahako. Androany zay mety mbola tsy tsapanao, mbola tsy heninao zay. Fa ho alolo ao dia hoeninao zany zavatra ny ity le zavatra lazain'ny pastera. Fa io zavatra mianjady ao anatin'ny fiainantsika io, hampatonga antsika hifampiankin-doha. Rehefa miankin-doha, rehefa mivavaka ho ahy ianao tsiny, dia mahery ianao. Zay nge mampatonga anay mampahery eto foana tongava amin'ny fiaraha-mivavaka isaky ny talata, sady tonga dia manao pub. Satria maninona ny anatin'ny fitondranao ambavaka ny hafa, misy hery any anatinao any mitombo. Dia misy compréhension, misy inona compréhension? Micomprendre, tonga dia azotsika izany. Rehefa azoana ohatrany tsy azo raha voatra izay. Fa mampatonga anao micomprendre ny hafa izany. Rehefa mivavaka eo ianao, dia eo amin'izay ianao manomboka mieritreritra hoe inona avy izany no mety manjoany iny olona iny. Fa tsy tonga ianao dia miaraka mibaso fotsiny hoe ihany n'Andriamanitra, tsy tonga mihitsy. Fa eo ianao mba mandinidinika miaraka amin'ny tompo eo, Jesosy eo, mety mafy ny adiny iny rahalahy iny. Jesosy eo, mety sahirana, eniko. Fa tena izy tena manana problema amin'ny ankonana. Izy manana problema amin'ilay vadiny, raha zany ny fandehany, mety tsy avelan'ilay vadiny ingy izy ny tsy atongavany Jesosy eo. Fa afaka ho azy mihetry ny fonao any anatinao any. Miala ny friariana, miala ny fiavonavonana, miala ny fitsaratsarana ny hafa.
dia lasa mipetraka eo amin'ny toerana ianao dia lasa mitondra azy ambavaka ianao dia mampahery azy dia ianao ihany koa ny any anatinao mahery ihany koa anatin'ilay izy, matanjaka ihany koa, mahita azy ianao. Rehefa mahita azy ianao manaraka, lasa fofeny fiantrana no andraisanao anazy. Fa rehefa tsy mivavaka ho azy ianao, fa nomezatsiny foana, ianona foana, ianona zao foana, ianona ohatr'izao foana. Rehefa ny olona no manome tsiny ohatr'izay dia mila fantatrao en premier lieu tsy hivavaka ho anao izy. Zay fandehany io. Fa rehefa ny olona no mivavaka ho an'ny hafa, fa misy toe-po mietra ny anatiny ihany dia mikomprandra ny olona io, matsapa zavatra ny anatiny io, antra ny fony an'io olona io. Zay fifampizarana ho antsika amin'ity androandroany ity, isika tsy tahaka ny Israely, samy mandeha ho azy ny fiainana, samy mitady ny Andriamanina. Zay ny mampatonga antsika miaraka eto, miara-manompo no ataontsika eto e. Fa tsy hoe samy manompo ny Andriamanina tonga eto, samy mibanjina ny Andriamanina, samy mitondra amin'ny fanomezany, samy mivavaka, samy mihira. Dia rehefa mamalana leo akaiky izay vao mitodika mijery azy, hoay koa zany izy. Fa raha vao mandeha normal be le zavatra dia samy manao ny azy eo fotsiny. Dia amin'ny voalohany sy amin'ny farany any tahian Jesosy. Tsy tahian Jesosy ohatra miatokatoka kely ohatr'izay fotsiny dia manao velomana indray dia ohatr'izay fotsiny dia lasa. Tsy zany ny relation aty amin'ny fianakavian'Andriamanitra, tsy zany ny relation aty amin'ny ankohonan'Andriamanitra, fa aty amin'ny ankohonan'Andriamanitra za mila anao, ianao mila. Misy zavatra tsy hiva mihitsy ny any aminao any, fa tena avelan'Andriamanitra mihitsy hitranga aminao mba hafahako mivavaka ho anao, hafahako manana fifandraisana aminao. Fa rehefa manana fifandraisana aminao mitombo ny fitiavako anao, ary rehefa mitombo ny fitiavako anao mehenonao zany, dia mamporisika anao ihany koa zany, mampandroso anao ihany koa zany. Dia rehefa mandray ianao dia afaka manome ho an'ny hafa ihany koa ianao. Fa tsy hoe mandray ianao dia tia tena dia faly dia misaotra ny tompo dia samy vita. Fa rehefa mandray avy aty amiko ianao dia mba lasa ihany koa ianao te hanome ho an'ny hafa. Zay ny fandehan'ity raharaha ty. Fa tsy samy mitady fitahiana ho azy zany. Averiko eto le ohatra izay omeko anao. Rehefa misakafo ny vatantenanao, tsy nitakolaka ao ihany mengeza hoe izy tsy inona nitsakotsako tao. Tsy mitananao no mengeza, na dia miasa ary izy, na dia izy ary manao. Tsy fantatro ny 70 isan-jato ny asa. Mety ny maso manao ny 20 isan-jato, tanana manao 70 isan-jato, fa ny vatatena rehetrarehetra miara-mitombo, miara-mandroso. Tiantsika ve nitombo amin'Andriamanitra? Amen. Tsy mitombo isany resako fa tena le mitombo ara-panahy. Tianao ve ny atanjaka ao amin'Andriamanitra? Amen. Tianao ve ny voatra foana sy hivelatra foana? Mila le namanao ianao, mila le olona eo akaikinao ianao, mila ny fampivavaka tsika, mila ny fivavako ianao, tsy amin'ny mahapastera. Azonao ve zany? Tsy amin'ny mahapastera ny ilanao fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra tahaka anao ny ilanao Azonao le izy? Fa tsy hoe satria ianao pastera dia tena azo antoka, fa tena mba mety rapida kokoa ny vavaka. Rehefa ianao no mitondra mbavaka ohatrany mantsy fisainantsika. Misy raha lasy anabavy hivavaka dia vavaka manao. Fa raha vao pastera vavaka, alleluia. Saotra Jesosy, ianao miaino vavaka amin'ny mpanomponao. Angareo tsy mpanompony, angareo tsy olony, angareo tsy henony reo tahaka ihany koa. Akaiky azy reo tahaka ihany koa. Olom-boosony reo tahaka ihany koa. Ary tian'Andriamanitra omenao voninahitra ireo tahaka ny fanomezanao voninahitra. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny singa kely kokoa eo amin'ny tenantsika, dia omentsika voninahitra bebe kokoa azy izay heverintsika fa kely. Zany ny asan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana, tsy tahaka ny zavatra teo amin'ny Israely. Ny zavatra rehetra izay mitranga amintsika dia ahatonga an'Andriamanitra hisy asany ihany koa any amin'ny hafa. Voatahy ianao, mila miprofity amin'iny ihany koa ny hafa. Zay ny antony fitahiana io. Misy fahalatsahana ianao, misy hafa tokony hanampy anao ao. Misy hafa tokony hivavaka ho anao ao, misy hafa tokony tantana anao ao. Manao fahadisoana ianao, tsy tahaka an'ilay Elisy, samy mitondra ny azy eo anatrehan'Andriamanitra, samy mandony vidiny azy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa misy hafa natao hanitsy anao, dia misy hafa natao hanangana anao.
izay ny ankohonan'i Kristy raha lasianabavy. Amena. Tatsika hivavaka amin'ity androandroany ity dia raha misy zavatra manjoa anatin'ny fiainanao, manomboa miresaka amin'ny tompo hoe tompo ao. Fantatro fa ny zavatra mitrango anatin'ny fiainako dia tsy ho ahy manokana. Izay nge ny atao hoe appartenance raha lasianabavy. Rehefa ho anivon'ny ankohonana ianao, tsy izay manjoa ny ray mpianakaviana dia ho anazy rery ihany. Dia hoe vahoany olanao, aza ampidirina amin'izany izay menakavy kely fa alao izay ho eto ihany, ankohonana efa mivaralily izany. Fa ny probleman'ny dada dia probleman'ny ankohonana ray manontolo, ny probleman'ny zanaka, probleman'ny ankohonana ray manontolo. Raha marary ny anankiray amin'ireo, miara-miasa saina ny ambiny rehetra, fa tsy hoe samy mamonjy ny tenany. Sady izany zavatra hitantsika eo anivon'ny fiangonana ankehitriny, samy mamonjy ny tenany daholo fotsiny. Rehefa tonga ny alahady, samy mitangorongorona. Lasa tsy fiangonana intsony ny anarana fa fitangoronana. Nefa tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra, fa mba ho iray ihany izy, ho ankohonana iray, fampitatana ho any an-danitra. Malahelo raha misy aminareo mihitsana, ary tokony alahelo ianareo raha misy raza mihitsana na zany reraka eny am-pandehanana. Dia tsy zarery ihany, matetika mantsy ny relation amin'ny pasteur hafa, fa ilay ao akaiky ihany koa tokony hisy alahelo any anaty foany hoe Jesosy eo. Reraka ihany, mifona ho azy. Milaza anao any impacta zavavaka zany, ngeza be, mifona ho azy, mangataka ho azy, atsangano izy tompo, mangataka ho azy, ao am-ponao, mivelatra amin'izay le fitiavana. Tsika mitady vokatra eo fanahy ireo, tsika miteny hoe vokatra eo fanahy, tsy mivoaka re vokatra eo fanahy. Raha tsy ianao matsapa ny tenanao mihitsy tafiditra ao anatin'ilay tontolo ny ankohonan'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra manjoa an'ilay hafa nefa avy eo tsy tafiditra akory ao anatin'ilay resaka. Nefa izany mitady vokatra eo fanahy, Jesosy hoe ampitomboy fitiavana atao anatiko. Eo amin'izay ary ny opportunité anehoana fitiavana. Anka, tsy ihany le izy fa tena ny tiako lazaina amin'iny zany ataio bebe kokoa dia mba manampy ny hafa zany amin'izay. Fa eo misy rahalahy reraka ara-panahy, eo fotsiny tsika, mienahena eo fotsiny tsika. Asan'ny paster zany, asan'ny zareo le, iza moa le nanolo tena reny, le hoe sosialy reny ny teny hoe izy vonona hitondra mbavaka, raha ohatra ka misy manana olana asan'ny zareo zany. Fa tsika rehetra reo concerné daholo. Zay manjo ny tena, miara-miaritra ny tena ray manontolo. Tsy voatoro maritoa akory ny tanana, dia hoe aferana reo zany. Nareo sy maritoa ataovy izay fanarahana, fa aza ampidirina amin'izany izahay. Fa rehefa voatoro maritoa ny tananao, miara-mikaikaika daholy, hatramin'ny masonao tena henao, tena hita mihitsy na tsy hitary ny tananao voa maritoa, fa ino fotsiny alaina kamera, nisy zavatra nitranga tao ambany tao, matohatra izao ny paozin'io maso io. Hatramin'ny volomaso miresaka, rehefa matahotra ianao, hatramin'ny volokoditra ao mitsangana daholo. Tena nisy zavatra nanjoa tao ananina tao. Rehefa marary ianao, hatramin'ny volokoditra ao miova. Satria miara-miaritra, miara-matsapa zany no atao hoe fitombona amin'ny fitiavana rahalahy sy anabavy eo. Zany ny sitrapon'Andriamanitra iaina amin'ny fiangonana, fa tsy tahaka ny Israely sy Jehova, efa passé zany. Tsika miaina présent ankehitriny, ary ny présent atsika dia fifamatorana ao amin'ny Kristy. Fifampitondrana ao amin'ny Kristy, fifampitondrana izay mafetsatra, ferahana mifaly amin'izay mifaly, ferahana malahelo amin'izay malahelo. Zany ny atao hoe ferahana malahelo. Fa tsy hoe mamangy fahoriana tompoko voaka avy eo miara-mikakakaka daholo. Matsikaiky be ity le anina ohatr'izao. Nefa miaraka miditra ao, miaraka miondrika, izao tontolo izao no manao an'izany. Fa zazenao miara-mifampitatana izany ny tian'Andriamanitra ao antsika. Zay mitranga aminao, masoa, zay masoa ihany koa, masoanao ihany koa. Zay mitranga amiko, atao noho ny aminao. Ary zay ataony aminao, atao ihany koa noho ny amiko. Avelan'Andriamanitra daholo io. Dia ozy tsy mipetraka tsy le fa maninona no atao an'izao Andriamanitra? Fa inona ny ratsy nataoko e? Rehefa tsisy ninona nataonao, dia mila fantatrao fa misy zavatra ilain'Andriamanitra ihany koa amin'ny hafa. Zany nge azo mipeterana tao le resaka e. Andriamanitra, fa nisy diso ve le Toriteny teo e? Lazao aseho ahitako toe mpanasa ny fahotako. Fa tsy voatery fahotako, fa misy olona tsy tiako hivavaka ho anao. Fa reo olo reo tsy mivavaka reo raha tsy misy manjoa anao.
dia rehefa mivavaka ireo dia hiasa dia hitombo ho finoany ireo noho ny amin'izay fa raha tsisy ninona manjoanao tsisy fitomboana ihany koa finoany ireo olona ireo. Azonao ve izany resaka izany? Tsy mandeha irery tsontsika. Amen. Tsy mandeha irery tsontsika fa miara mifampitatana, miara mahatsapa n'izany zavatra izany dia miara mandroso amin'ny Kristy. Au moins farafaratsy indrindra raha mbola tsy tena azonao izany zavatra izany ary rehefa eken'ny fonao izany dia ampahafantaran'ny tompo anao miandalana izay tiany ampiasana anao. Ataontsika hitsangana hivavaka amin'ity androandroany ity dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay nitaritany androany indray. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany na reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.